Sehatra fatateraka kosa indray isy fiatraikany goavana eo amin'ny famokarana herinaratra ho an'ny orinasa JIRAMA tsy fahampian'ny rotsak'orana amin'izao fotoana izao. Ialana amin'izay ary dia nanokana teti-bola 12 tapitrisa ny avy eo anivon'izay orinasa JIRAMA izay mba handatsahana orana artifisialy. Haritra efatrandro ny faharitan'ny fanatanterahana avy amin'ny sampana amsahana toetrandro ny fandatsahana orana artifisialy any amin'ny faritra Ndekaleka, tsy Aspaniry ary Mandraka. Antirena nosika ny tao amin'ny orinasa JIRAMA hanokana teti-bola ho amin'izany ny fahitan'izy ireo ny fiainan'ny rotsak'orana ka mety hisy fiatraikany eo amin'ny famokarana herinaratra. Miankina amin'ny toetrandro, indrindra ny rahona, mialohan'ny fanatanterahana ny fandatsahana ny orana artifisialy. Anisan'ny akora ampiasaina amin'izany ny sira sy ny chlorure de calcium ka misy ny fikarakarana manokana atao amin'izany mba ahafahana mampiasa azy amin'ny fanangonana ireo rahona. Izy zany raha le orana zany rehefa hita fa tena maina le toetrandro dia tsy hoe manao orana artifisialy akory tsika fa le hoe rahona efa misy eo zany no atao izay hampilatsaka azy orana. Dia amin'ny ankapobeny zany rehefa anao an'le fandatsahan'orana io dia tsy maintsy mijery aloha zany hoe manahoana ny toetoetry ny rahona mety azahoana orana ve, fa tsy ny rahona rehetrarehetra akory zany no azo andatsahan'orana fa le vongan'ny rahona be reny zany no mety andatsahana an'le orana zany. Ka tsy maintsy mijery toetrandro aloha zany hoe mety azo rahona ve, zay vao afaka manao an'le fandatsahan'orana. Fa raha tsisy rahona zany tsy afaka manao n'ino fa dia miandry ny fahafenoan'le condition rehetrarehetra zany ahafahana manao an'le indrindra moa ny rahona. Araka ny risika natao tavy amin'ny mpamantatry ny toetrandro dia ny 15 ny volana novambra izao no ilatsaka ny orana voajanahary fa noho ny hafanana be loatra eny amin'ny habakabaka no anisan'ny mampitsahatra ny orana. Araka ny vaovao avy amin'ny orinasa JIRAMA dia hatreto aloha dia mbola ampy ny famokarana herinaratra fa vola mitetina 12 tapitrisa Ariary no natokan'ny JIRAMA hanatanterahana ity fandatsahana orana artifisialy ity izay natomboka omaly ka tsy hifana raha tsy ny alarobia izao.